Ny vidéontsika androany ndraiky dia natokana manokana ho antsika eto Québec sy ny magnodidiny indrindra fa amin'ny fotoagna hiver zao. Eny makamo mandreraka ary mandany fotoagna ny fagnesoragna neige na ny fagnadiovagna ny fiara alohany andeha hiasa, andeha hiantsena, andeha hivoaka kely dia anisany makamo izy regny. Fa nefa azadigna mahavoasazy na ny mahavoalamandy ny tsy fagnesoranao ny neige eny amin'ny tomobilinao. Donc mila diovigny tanteraka ny pare-brise aloha sy afara, ny fenêtre à gauche sy ny à droite ary aloha sy afara, ny frein, ny plaque d'immatriculation ihany koa dia mila idiovigny, raha tsy zay dia voasazy eo amin'ny $100 à $200 ny tsy fagnadiovanao izy rehetrarehetra teo zay. Mahavoasazy na ny mahavoalamandy ihany koa ny rehefa magnadio tokotany ka atsipitsipy eny amin'ny lalabe na ny voie publique ny neige avary amin'ny tokotaninao. Mahavoasazy eo amin'ny $60 à $100 ny ao amin'ny grande ville de Montréal, ny Québec dia $60 à $1000 vola be. Donc ka mila mitandrigna antsika jiaby. Mety misy efa mahafantatra izay lalagna izay fa ampitsahivigna hatrany mba tsy havoasazy atsika samy malagasy. Raha ohatra ka te hagnadio tokotaninao anao ka te hagnatsipy eny amin'ny arabe dia mangala permis eo amin'ny $50 eo ny vidin'ny permis. Donc merci atsika.